Mety efa samy nahainao an'ilay hoe eclipse ho avy ny 1er septembre daholo angampitsika dia izay zany no thème ho resahantsika androany. Tsara marihana fotsiny aloha zany fa ny eclipse dia mizara roa, misy ny eclipse totale dia eclipse annulaire. Annulaire moa zany ilay phénomène izay ho hitantsika io, dia raha ny définition dia ny eclipse annulaire zany dia fanakonan'ny volana ny masoandro à 95%. Azo tsoahana amin'izany zany fa tsy tena ho maizina tanteraka eto amintsika, fa zikatra aloha zany fa hoe izy fidinany hazavana, dia mety izy koa zany ny fidinany température, mety somary angatsiatsika kely zany ho any ampitso. Dia io tranga io moa zany dia maharitra adiny 3 eo raha ny eto amintsika. Misy ihany koa ny tranga hafakely amin'io, ny atao hoe croissant de soleil, izay matetika moentsika hoe croissant de lune, fa amin'ity zany mba ny soleil indray mba manana forme na croissant ohatran' izay hitantsika amin'ity sary ity. Marihana ihany koa moa fa tsy azonao atao ny mijery na maka sary na mifilme tranga io raha tsy manana équipement spécial ianao na filtre spécial. Raha ny eto amintsika moa zany dia misy ny fivarotana solomaso izay 7500 francs no vidiny, izay hitanao eny amin'ny pharmacie na eny amin'ny station rehetra manodidina eny. No amarana antsika amin'ity vidéo androany ity. Raha ohatra ka tianao ny vidéo iny dia mba cliquez eo amin'ny j'aime izay ao ambany eo, na ihany koa ao amin'ny bouton s'abonner ao ambany eo mba ahafahanao manaraka ny vidéo manaraka rehetra izay avoakanay. Saotra ary.